Seen from above, the Bweni region seems to be a desert country. Deforested hills, slopes with friable soils, washed away every year by erosion. Degraded soil, plains, rivers, and sandy valleys, making Bweni a region particularly vulnerable to climate change. Fiovavan'ny toetrandro ity zany amin'izao fotoana izao dia efa tena hiarany koa aty amin'ny commune amin'izao fotoana izao zany hoe ny fambolena dia na simba ny orana na tsy misy orana mihitsy. To deal with this situation, GIZ ProSol, in collaboration with projects or NGOs such as SDMAD and the NGO Mazava, which operate in the communes of Maneranderna, Taramandrusu, and Andranafasica, proposes a solution: the restoration of soil fertility by the practice of agroecology, awareness of farmers to use organic fertilizer, the production of compost, the exploitation of taneti instead of being satisfied only with baibuhu, the landscaping following contour lines, and finally, agroforestry and crop association. Fampifadiam-boly zany aty amin'ny faritra Bweni dia tafiditra indrindra amin'le fanatsarana sy fanamasahana ny tany. Satria zany aty amin'ny Bweni indrindra eto amin'ny faritra Manerinerina, le toerana somary baibo ambonimbony dia lairin'le fikohan'ny rikan'ny tany sy ny tsy famasahan'ny tany intsony. Dia le fampifadiam-boly zany mba hialana amin'le hoe fahamatan'le tany, fanamasahana le tany zany tiana tongavana amin'le izy. The association of leguminous such as soybeans, beans, vigna radiata, cowpeas, mucuna, and cajnis, with corn or rain-fed rice on cultivated or fallow taneti, gradually restores soil fertility. Tsisy valaka amin'ireny hitantsika manodidina ireny ty tany ty. Dia azo lazaina hoe manta zany le tany, ratsy. Dia izay nahatonga ny sosokevitra hoe andao volenam-batra satria ny ambatra, ny fahitanay ny ambatra dia mitazona ny tsirotany ary mandrafitra ny tsirotany ihany koa. Dia nisy ny teknika vaovao izay nentinay indrindra masom-boly izay aparitaka amin'ny alalan'ny fanapaharihana an'ilay teknika miaraka aminy apetraky ny tetikasa ho ampianarina ny olona aty zany. Zany hoe na misy orana na tsisy orana rehefa tonga ny fotoam-pambolena dia azo ambolena toy ny varantanety ny varana anaty rano, rehefa tonga ny rano dia varana anaty rano izy. The increasing interest of the peasants in the taneti and their possibilities of agricultural exploitation encourages the communes to regularize the land issues. Amin'ny ankapobeny nanomboka nisy antetikasa tena mavitrika resy lahatra mihitsy le olona amin'ny fanatanterana mba ahafahany mahazo an'ilay certificat foncier. Raha ny andiany voalohany zao manodididina ny 4000 noany ny parcelle vita. To target and inform a wider audience, the project organized a 3-day awareness caravan in 3 Fukutani of the commune of Maneranderna. On the program, animation and information, and then mobile video projections on agroecology and rural development to end the evening.